tenin'Andriamanitra teny fiainana. Atolotry Bruno Rabaruela miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandre ny filazantsara ny Jesosy Kristy, herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra mino. Ravaka isika raha nitsolo eto aminay tokoa ianao dia fahazavana lehibe dia tony masoandro eny ny ohatry izany izay mahaposaka tokoa fahazavana fa mirapiratana anazava ny dianay ny lalanay ampahery ny fonay ary indrindra hiaro anay amin'ny fahatafitohinana dia ny tsy fahamarinana rehetra. Ambaranao tokoa tamin'ity andro ity ny fahalebiazanao izay tokony hanajana ianao ary hitokisanay ianao koa satria Andriamanitra no tompony fononay. Tokonay izany izay efa nambaranao ary mbola mpanambaranao eny amin'ny alalan'ny teny izay mbola omenao anaiky dia mitenena ry tompo araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao ary manamasinanay tokoa mianarana izany tenin'Andriamanitra izany fa ny teninao no ainao herinao fa efanao manafaka anay ary mamototra tokoa amin'ny gadra sy ny fatorana rehetra mba hanangana anay ho zanaka masina mandova an'Andriamanitra sy piray lova aminao Jesosy Kristy tompo. Mitenena araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao ho voninahitra Andriamanitra irery. Amen. Faly miarabantsika ankonan'Andriamanitra amin'ity andro mahafinaritra ity. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio amin'ny toko fa iraika ambin'ny folo. Raisitsika amin'izany ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra amby roapolo iarahantsika mamaky zany rehefa hitantsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fa tahaka ny inona anoarako ity taranaka ity tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy izay miantso ny namany ka manao hoe efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandia ianareo, efa nanao feo saonana izahay nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga jaonina tsy nihinana na nisotro ka hoy ny olona manana demonisy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa ka hoy ny olona indro olona fatra-piti hanina sy mpisotro divay sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota fa ny faindrena dia marin'ny asany. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny ankamaroany ny asany lehibe izy satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, raha mbatany Tiro sy Sidona natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavelona reny. Fa lazaiko aminareo fa momora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaum, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiainantsika ianao fa rampatany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Amen. Andriamanitra ny tompon'ny fahalebiazana ary Andriamanitra dia fahalebiazana. Ho an'ny olona tsy mino dia hoe inona moa ny antony resana an'izany na manaja ny Andriamanitra lehibeaza azy izy dia tsy te hifandray aminy. Amintsika kosa ny fahalebiazan'Andriamanitra dia nomezany toky antsika fa tsy tehiriziny ho azy fa asehony ary zarainy ho famonjena antsika satria teon'i Jesosy Kristy zanany izay nividia ary tamin'ny alalany no nanehoan'Andriamanitra indrindra ny fahalebiazana ho izy tonga dia dia amintsika. Ny fikendreny amin'izany dia ny ahafantarantsika ny Andriamanitra zanaka na zanak'Andriamanitra an' Jesosy ka inotsika azy mba handraisantsika ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalany. Ko raha nanontany antsika ny tompo
tahaka nataony tamin'ireo mpianany fehizay. Ianareo kosa manao ahoiza ho izy dia ao nanavana Simona Petera azy, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ary dia hiteny amintsika tokoa Jesosy tahaka ny tenenana tamin'ny Petera hoe sambatra ianao ry Simona Bar-Jona, zanaky Jona moa ny hoe Bar, fa tsy nofo aman-drano na neonao izany fa ny raiko zay any an-danitra. Ao Matteo 7:10 izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra araka izany dia maneho tokoa ny fahalebiazany ary maneho izany mivantana, maneho izany ankariary amin'ny olona izay vonina ny hino azy sy hanome voninahitra azy. Ao ny teny fananarana nefa koa fampiorenana nataon'i Jesosy tamin'ny Marta raha maty Lazarosy anadana. Efa nolazaiko taminao izy fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Raha fitina ny foto-kevitra be izay anorenan'ny tompo zao fampianarana zao ampiorenana amin'ny finoantsika dia ary lazaina toy izao izy hoe tombony ho azon'izay manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa ifanindrindra zany, herin'ny tsy to zany ary mame voninahitra azy araka izany. Fa fatiantoka kosa ho an'izay tsy manao izany. Rehefa tonga Jesosy tonga ho aniza moa izy dia ho azy ho anao, tsy tonga hiantsony marina ho izy fa ny mpanota. Ka maro ny asa lehibe sy ny famantarana ikeny hoe mahagaga tokoa zany hoe tsy vitan'olombelona zay nataon'i Jesosy fony izy tety amin'ny tany. Ary reny rehetra reny dia tsy mikendry afa-tsy ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hamonjena ahy sy hanasoavana antsika. Tsy mba mireare izy fa raha misy asa ataony dia io asa mpamonjena, asa fiantrana, asa mpanasitranana tahaka an'ilay Samaritana tsara fana. Kanefa indrisy fa tsy araky ny amaron'ny asa zay nataon'ny tompo sy ny alebiazan'ny famantarana izay vitany no naniken'ny olona azy sy inonan'Andriamanitra. Anika dia voatery Jesosy nanao fananarana eto hivantana. Ny teny mafy ny tanàna izy ho izy zay nanaovany ny ankamaroany ny asany lehibe satria tsy nibebaka ireo amin'ny andininy fa 20. Tsy nibebaka ireo zany hoe tsy niala izy tamin'ny ratsy fanao, tsy niala izy tamin'ny tsy finoan'Andriamanitra, tsy niala izy amin'ny tsy fahaizany mame voninahitran'Andriamanitra. Inona araka izany raha velarintsika koa ny antony fampianarana ny amin'ny hoe fahalebiazan'Andriamanitra. Mazana dia kely ny fahalalany olon'Andriamanitra. Raha raisina amin'ny akapobe dia kely araka ny tenin'ny Paoly hoe sombony sombony izy ny fahalalana io. Ary dia kely araka izany koa ny finoanan'Andriamanitra. Satria araka ny alalantsika azy no hitombon'ny finoantsika azy. Ary hitantaratra amin'izany ny fandraisana an'i Jesosy. Raisina izy na mpanao fagagana, zay ihany, na mpaminany fotsiny ihany. Tahaka ny veran'ireo sasany azy hoe ray ampaminany izy. Ary misy hatramin'izao tsy manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra. Reny atao hoe atoko mpivavana sasany reny fa dia mpaminany. Na koa raisina izy ho mpamonjy kanefa mpamonjy amin'ny vodin-taitra zay mahatery ihany. Fa tsy ekeny izy amin'ny Andriamanitra tokana azy. La hoe Andriamanitra tsy misy tahaka azy, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra ray mandrakizay. Tsy ekena io satria ny nofo no manda azy. Indrindra raha tafiditra ao fon'olona ny devo. Ary Andriamanitra izy dia izy zany no tokony hivavahana dia atonina amin'ny fibebahana satria masina izy ary tsika kosa mpanota. Ary raisina amin'ny finoana marina izy satria marina izy. Ako marina ianao ny soratra masina raha miteny. Ary aherina manana ady fa isika dia tsy misy marina na dia ray akory aza. Aza manorona ny finoanao ny tsy famarinanao fa horeno amin'ilay matoko tsy marina irery izy dia ny tombo izany. Raha finitinina ny andraisan'ny maro an'i Jesosy indrisy fa araka ny fitentsika hoe toy ny havana raha misy patsa. Rehefa voky tsy fantatra intsony ary dia atao arak'izay tia nanaovana azy ny tompo fa tsy araky ny maha-Andriamanitra tompo azy loatra. Dia Andriamanitra izay tokony homena tokony voninahitra itokina sy tompoina. Menantsika ry havako ity fampianarana. Andritry ny ty herinandro manontolo ty raha ny marina fa indrindra amin'ity andro ity roa ny antony. Voalohany dia hoe ho fampiorenana na fanamafisana orona zany ny finoantsika. Dia ny ahafantarantsika bebe kokoa
fa ny Andriamanitra zay nomena antsika amin'ny alalany soratra masina ny baiboly dia Andriamanitra lehibe indrindra ary manorona ny famonjeny antsika izy eo amin'ny Jesosy Kristy tompo sy amin'ny alalany satria Jesosy Kristy no tompon'ny finoana sy mpanefa azy araka ny Hebreo 12:12 zany araka zany dia mendrika ny itokisana indrindra izy mendrika ny itokisana indrindra izy araka ny tenin'iray hoe intino zanako mahalalako zay sitrako izy no heno indikany dia hoe raiso tsara ny teniny alatsao am-po dia azo lazaina hoe izy no hinoy fa tsy feo hafa raha lazaina amin'ny fomba hafa dia mba ho foana araka zany ny fisalasalantsika zay mampitopatopa ny foditsika zay mampiroroa ny saitsika morava ny savana zay tsy alalatsika ny tompo marina amin'ny mahatombo sy Andriamanitra azy mba hidarabiko tsika andohalika anatran'i Jesosy teny tahaka ny Tomasy zay fa nahitany tompo dia nanao hoe tompoko sy Andriamanitra zay ianao Jesosy rehefa zany dia mba mora amintsika tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra atoky ny asan'Andriamanitra satria azo antoka sy mahatoky reny manao hoe Jesosy ny amin'izany mino ahy na dia nohon'ny asa ihany aza ho izy mijano tokoa fa 7:20 zany andeny fa 2:20 antony voalohany zany fa mpahirezina ny fotsika fa tsy misaraka amin'io koa dia ny fananarana indrindra ho an'izay rehetra mety ho diso fiheverana ny amin'Andriamanitra ka tokony tenana mihoatra n'Andriamanitra dia laza hoe tsy mila n'Andriamanitra misy ve zany tena misy indrisy mahatonga atsika tsy ho diso ho anatrehan'Andriamanitra na koa hieritreritra hiantehitra amin'izay Andriamanitra tsy izy na vola io na fahalalana io na anara-pirazanana sy ny sisa na koa samy saintsaina no andro na manao teny tsy tsaroana eny fihevitra tsy voahevitra zany amin'Andriamanitra misy tso zany ary rehefa aveo dia mifototra manjary fahavoatra na man'izay manao izany ilazaina amin'izany dia manondrindrina reo olona zay mirehare foana tsy afaka hanome voninahitra zay tandrify zany aonao i Jody apôstôly ny andeha ny fahavalo satria toko raha ihany moa ny pistily fatany Jody manday reno izy ny manana fahalebiasana ary miteny ratsy ny manana voninahitra dia izy moa nitondrona amin'izany dia Jesosy indrindra zay niteny hoe halany foana ho izy satria tsara ho izy dia ratsy ny masonareo satria ratsy ny fon'ny olona tsy afaka handray izy zay fa tsaran'Andriamanitra izy zava-doza be zany na dia ao anatin'ny fahantrana satria tsy fahalalàn'Andriamanitra indrindra mampahantra ny olona na dia miankitreritra ary fa mitafitsoa ianao mitanjaka ho izy na miankitreritra fa ianao no tena hoe jamba mahiratra ianao no tena jamba ho izy saroka zany ka dia mananatra tokoa ny tompo fa mahavery ny tsy fananana azy mahavery ny tsy finoana azy ary indrindra manao tsinitsinina ny famonjeny araka zany hoy ny tompo fehizay raha velona koa hoy Jehovah tompo dia tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany izy mba velona izy zay kera toko 7:30 zany ka ino moa ty hoe lalam-paratsiana zay tian'Andriamanitra mba hialantsika ka tsy avy any antsika dia ny tsy finoana izany ary dia hoe ny fandavana ny fahalebiazan'Andriamanitra tsy tatiny sasany mihitsy io satria iverana fa manao azy tsinitsinina nefa Jesosy hoe dia manao tsinitsinina fahalebiazany dia omeny zarainy atolony ho aim-panota mba hampitafy ny voninahitr'Andriamanitra zay tsy mendrika zany akory ho velona izy afaka tokoa amin'ity finoana satria ny mino no vonjena ona hoy ny tompo zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay izy zanaka fa tena ny fiainana mitelopolo fa zay tsy mino ny zanaka kosa dia tsy ahita fiainana izy fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy mba hafafanga izy zany teny zany sanatria moa satrana hoe dia tezitezim-poana avy Andriamanitra ny tena lazainy eto dia ny hoe reo manao tsinitsinina mihitsy dia araka ny teny Jesosy hoe zay tsy mety mino no eloina efa hitanao zao ny voninahitr'Andriamanitra nefa mahavoinao izy ny tsy ho tezitra ka arak'izany dia tsara jerentsika natao hoe contexte na ny sehatra zay sehoany zao tenin'ny tompo zao teny mafy ny tanàna zay nanaovany ankamaroan'ny asany lehibe nrainao
andray aman-drenao miteny mafy anao na zay akaiky anao na ny lehibenao dia hitanao fa mampangotsika ihany zany ka mainka feo Andriamanitra miteny mafy ary ny tena tondrona indrindrindrina ao mo Tirsis dao fa ny anaovany ohatra mafy be dia ny amin'ny Kapernaum raha tsy mibebaka ianao dia moramora koa ny amin'izao izy ny amin'ny Sodoma sy Gomora zay nandringan'ny afo solofatra fe zay tamin'ny andro ndre Lota zay zanadalahin'ny Abrahama izany Kapernaum tanàna ny antsony Jesosy ro mpianany voalohany zay ro tsara zany tantara zany dikan'izany voafidy tokoa le tanàna Petera ny Andre Jaona Jakoba nandao niaratony fe izay Kapernaum tanàna zay nanasitrana Jesosy ny olona zay azo ny aretina maro samihafa fangiry firina maro dia rotratony demonina atao hoe demoniaky zany marary ny andro be marary ny paralysisy tena aretina ratsy ny tsafa-metsika lona no manaintainy fotsiny fantatsika zany dia ny aretina rehetra mba rofo rehetra zay azony olona mampanota azy rehefa zany ny ely hatrany Syrie nilazan'i Jesosy dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka dia tao Kapernaum koa no nanasitranan'ny tompo ilay ankizy lahy ilay kapiteny marary ny paralysisa tamin'ny alalan'ny teniny ihany araka ilay tenin'ny kapiteny hoe mitenena fotsiny ihany izy dia sitrana ny ankizy lahy izy fa tsy tamin'ny fanatrehana laza tokoa ny falebiazana zany raha kapoka Kapernaum dia tanàna nanaovan'i Jesosy asa sy famantarana lehibe kanefa inona ny vokany tsy nainy bebaka izy nino ny tompo sy nandray azy ho izy nandazy izy hanika tsy magaga raha mafy ny fananarana ataon'i Jesosy tokoa araka ny voasoratra hoe zay nomena be dia be no tadiavina aminy ary zay nampitehirizina be dia bebe koa no hadinina aminy leka toko faharoambin'ny folo andiny fa valo amby efapolo zany aza manao adaladala hoy ny tenin'Andriamanitra fa mahalala ary dia fantarina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra aza mandeha araka ny fisainana ny dikany io na fisainanao na fisainako fa inona ny tena fisaina sy fihevitr'Andriamanitra dia ho afaka ianao satria fahazavana tokoa ny tompo antsika araka ny tontira zay miraitsika teo dia teny fananarana ataon'i Jesosy ny amafy ny fon'ny olona fa efa tonga tetỳ amintsika tokoa izy ny teny Jaona hoe ary ny teny dia tonga nofo izy tonga nofo mba hitondra famonjena ary famonjena feno mahatanteraka rahabaky teny teny zay voalazany tamin'ireo mpianatra Jaona Mpanobatisa mandehana ianareo ka ambarao amin'ny Jaona zao renareo sy hitanareo zao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina atsangana ny maty ary malahelo detorina ny filazantsara ary sambatra zay tsy tafitohina no ny amiko teny olombelona be zany la zanak'olona maka miendrika zanak'olona fa tena Andriamanitra tokoa matitoko fa raika ambin'ny folo andiny fefatra ka hatramin'ny fahaenina kanefa indrisy fa tsy hain'ny olona ny name vonatra n'Andriamanitra fa ny fandavana ty hoe falibiazan'Andriamanitra ity zay nasetrini azy ary nampiany fitenenana ratsy azy sarotra zany fao no Jesosy eto tahaka nino izy nanoarako ty taranaka ity amin'ny andiny fahaenina folo tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy zay miantso minamany ka manao hoe efa nitsokasodina taminareo zahay nefa tsy nandinareo jereo amin'izany hoe Andriamanitra tonga ampifaly azy zay nitorina ny filazantsara le zay namtena afaka hoe toroteny soa mahafaly na hoe vaovao mahafaly nefa tsy miraika akory ianareo efa nanao fisaonana izahay nefa tsy nitehatratrinareo dikany teny hoe fahajerova tena fibebana nefa tsy nahaonareo koa zany fa tonga Jaona Mpanobatisa mpialolalana an' Jesosy tsy nihinana izy na nisotro izy manao ny olona manana demony izy adalo zany mifanaratsy eo aminy dia tonga ny zanak'olona manondro ny tenan'i Jesosy mihinana sy misotro kosa izy dia onareo ianareo indro olona fatrapity ihany na sy mpisotro mbay sakaiza mpamoretra sy ny mpanota de lehibe mitovitorosy amin'ny zay izy zay ihany ny fiainana zay fa tsy hafa zany hoe mpamita-bahoaka ihany izy ka ino ny hevitry zany rehefa tsy tehino man'Andriamanitra ny olona dia mini manajamba ny masony mini manamafy ny fony tsy ahafantatra izy mba hatanteraka araka moasoratra hoe nefa na dia efa nanao zany famantarana betsaka zany teo anatrehany azy Jesosy dia tsy mba nino azy ireo zanaity zany mba hatanteraka ny teny atao an'Isaia mpaminany hoe tompoko iza no nino
ny tena ampitondrana anay ary izy any nampisehoana ny sanginy Jehova le fiatoko fahatelo dimapolo zany ndiny voalohany izany no tsy nahaizany mihitsy satria hoy Isaia efa nanatsambany masony izy sy nanamafy ny fony mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony any hoe tena tsy mila n'Andriamanitra dia tsy bebaka izy ka tsy asitrana azy aho zava-doza nge zany olona fofaty zao le tiany famonjena anao tsy mila marary mafy zao io mahafaka anao tsy ilaiko fa dia aloha zao ihany very amin'ny fahaverezany amin'ny fandavany an'Andriamanitra zao ny faharoambin'ny folo mandeha fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo zany ka zavatra tsy mora mitranga amin'ny texte namperikopa zay antrehintsika satria voalaza ao fa ny tanàna tokoa zay anaran'i Jesosy eto ireo tanàna zay nanaovany ny ankabeazany ny asany lehibe zany hoe toerana na tanàna zay nafoizany tokoa ny heriny zany nandani'ny androny zany ny ahiny mihitsy tamin'ny fitiavany zany dia nanomny fitiavany sy ny voninahiny indrindra ka tandrify zao trangan-javatra zao mbo tanàn'ireo ny fitarainany tompo fehizay any misy atoko fa manao hoe foana ho izy ny sasarako zavapoana sy tsinitsinina nandaniko ny heriko zay atoko fa andeny faefatra satria foana tokoa ny sasaran'Andriamanitra noho ny tsy finoan'ny olona dia ho foana tahaka izany koa ny olona zay nanaovany soa sy naneho ny famantarana satria tsy nahinan'ny voninahitra azy fa ny teny ratsy azy azy nampifandavany azy efatrano taloha ela nampitandrina ny amin'izao toe-javatra zao amin'ny tenin'Andriamanitra le ividikeo sy toko faefatra am'roapolo ny andiny fahinambin'ny folo milaza zany ka mbo soratra hoe fa izay miteny ratsy ny anaran'i Jehova zany hoe manososiosy ny fahalebiazany dia hatao maty mihitsy izy ozona izy satria tena poizina mitondra fahafatsesy eo amin'ny fiarahamonina raha teo hitorabato ho azy tokoa ny fiangonana rehetra na vahiny na tompotany raha miteny ratsy ny anarana zay ny filazany azy ny anaran'Andriamanitra eo dia atao maty tokoa hofongorana tanteraka izy mpiony amin'ny tany velona satria manohitra foana ilay pahary azy sady vatolampy famonjena azy ina rehefa zany tokoa mahatonga ny olona amerana ny fahalebiazan'Andriamanitra ka mahatonga zao teny fananarana mafy zao ao manebaka ny asan'Andriamanitra ka ohatra tsika anao zany tsinitsinina tamin'ny andro Noa fantatitsika zany nampanaovy ny tompo sampy fiara famonjena izy satria araka mbosoratra hoe hitan'i Jehova fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany enika mihitsy zany ka zay fisainana rehetra avy amin'ny fono izy dia ratsy ihany mandritra ny andro Genesis toko fainany fadimy zany dia niny ve ny olona hoe midira malaky misampy fiara nareo fa ho avy ny zafidrano Noa sy ny vady aman-janany valo mianaka ho izy ny olona sisa kosa dia nanda dia ringan'ny safidrano tena voatelina tanteraka satria tsy maintsy avorona zavatra rehetra ary fikendren'Andriamanitra amin'io dia nome hiatritra mihitsy ny fakany fahotana amin'ity tany ity ny amin'izay Jesosy rahateo nanaovana azy raha nampianatra ny tompo talanjona tokoa ny olona satria nanana fahefana ny teniny reo voanatany hoe raha nampianatra izy dia toy izay nanam-pahefana ary feno fahasoavana feno aina feno hery feno toky finaritra be ny miresaka aminy zay mamposina atsika hoe mamaty tenin'Andriamanitra mba eonanao amin'ny tompo mba andrenesanao zany hoe ny feo fahasoavan'Andriamanitra dia nahita zany reo olona nandre zany dia ao izy reo avy izy reny mahazony le ty zany fahindraina sy asa lehibe zany motsinitsininy zany tsy le ty vala izanaky ny mpandrafitra tsy Maria va no anaran'ny reny tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Joda fa ny rahalahy ary ny any abavy moa tsy eto amintsika avokoa va izy ko avy taizana zony le ty zay foana izy fahatelo zany zavatra rehetra zany dia tafitoana tamin'i Jesosy izy no antsifo somina koa no ny fialonany tamin'ny andro Mosesy izy moa ny alina azy dia raha etapo taminy dia ny anabaviny dia Miriam zany ary Arona tsy nanaka anazy ina ny antony sady mbo mpaminany keo zay mbo tenenan'i Jehova koa zay fitararaka misolona dia enao ve dia ifaninana amin'izay voafidin'Andriamanitra antsy miezaka hoe Paoly fa amin'ny fandrampo diarak'izay fidianana ao reo miaiky an'Andriamanitra milana fantombosampy sy ny asan'ny tanana tamin'ny andro testamenta taloha andrafy an'Andriamanitra ny olona inona nataony nanangana ty tilikambo lehibe tao Babela hanakatra ny lanitra ho takatra ve ny lanitra
raha ange ty ampitony olona tena aho naromarina tokoa hoe ny fon'olona mamitaka azy mihoatra ny zavatra rehetra anana rehetra tsy azo trano dia ny fandikana na filazana famonana an'ireny tranoavo reny tahaka ny any New York misy université Bedrino misy lena manjato raha reny adika amin'ny teny frantsay hoe mikitikity any lanitra mba dika atsika hoe gratte ciel de mba hoe iva sozany lanitra zany tia mora kitikitiana tahaka zany fahitan'Andriamanitra ny fony faratsy dia ny kororoan'Andriamanitra ny fiten'ny olona mba elezany eraky ny tany tsy atateraka ty fikasana ratsy ty Genesis 2:10 dia ny faefatra ka hatramin'ny fafito hatramy sika mijery zany akaiky dia toy izany koa nataon'ny olona zay tsy mino zay name jentrisy zany hoe Paoly apôstôly manambarany amin'izy ireo ny Romana toko voalohany fa na dia nahalalан'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nahankalaza azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra na misaotra azy ko ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety lo dia ny soloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mitisaka mindefa 20 dia zany hita amin'ireo civilisation maro samihafa natandrefa natatsinanana zany na mitavaratra na nitatsimo raisina araka an'izay izy dia mamorona ny sokirina na amin'ny vato na amin'ny hazo na manao ny zavaboary n'Andriamanitra hoe misy asa manokana dia miondritra zay amin'ny vatolahy miondritra zay amin'ny kely sy ny sisa okarereo fahadindrindra ka na dia nisy Israely aza fa tamin'ny andro zay nakany Mosesy ny didifolo tamin'ny terbotra Sinay zany tsy naharitra izy ireo dia nanatao monmonina aiza mihitsy Mosesy iny dia nanatona ny Arona izy dia hoe izy taminy mitsangana ka hanovy Andriamanitra izy zay hitarika antsika eo aloha fa lay Mosesy iny zay lehilahy mitondra antsika niakatra afaka any Egypta dia tsy fantatray zay nanjo azy dia niafy izy dia ny hoe izy ny tsy miraharanay ina no natao dia nampanangona ny Arona ro firavaka volamena dia namboariny mbola kely anidina na rehetra ny afo mahery ary ny voakavy teo le mbola kely volamena dia ny tenin'ny olona rehetra zany ka nanao hoe io no Andriamanitra ry Israely zay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta fitenenana ratsy ny Israely antavan'Andriamanitra Exodus 2:7 ino moa ny vokany rehefa avy eo fantatritsika navenan'Andriamanitra izy hiditra ny tany tena zany natao niodikodiny natao 7 taona mandrapa lamindringa ny taranaka tsy taranaka ity na dia efa nifidiko azy fa nivadika tamiko dia tsy afaka andova araka ny teny fikasana miasa tokoa ty fahalebiazan'Andriamanitra ity ary sarotra manongo totoa azy miasany anankiray dia mananatra araky vohitantsika izao mananatra ny tsy finoana izy mananatra ny tsy mino satria masina ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy hay vazivazina izy Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zavatra matahotra ny ho azony tanan'Andriamanitra velona ny Hebreo 10 zany ndefa raika amin'ny 30 ary dia mananatra tokoa ny olona ny tompo mba hahendry azy tsy niaringa anazy ange tsy ohatra vao fananarana dia Andriamanitra tsy tia izy ve dia tia ny zanaka tiana fahaizana mihitsy azy dia mba hitsitsy ny sasany moa atao maivana koa no anarina nefa fahaizana no vola zao dikany dia hoe mila matanjaka raha tsy zany tsy mety mahitsy tsy mety endry tahaka an'ireny soavaly reny tsy lavitra an'izany eny fotsika hokotsorony zany raha mazoto mibebaka ianao dia manindra fo ny tompo eny ary arak'izay raikitsika ny amin'ny ty hoe fananarana ny tsy mino rehefa tsy mino matsy ny olona dia mihevitra ny tenanao zavatra dia tahaka an'izany Nebokadnezara nanao ny tenano lehibe mihoatra ny olona dia nanao ny tenano mitovy amin'Andriamanitra atao hoe ho Andriamanitra tokana mihitsy zay iankofany ary zay tsy miankohoka aminy zanjana mihitsy izy kanjo nahitry ny tompo izy dia inany voatendronao azy any amin'ny biby diody izy nofonenanao dia nanjarin'ireo kahatra izy atao tahaka ny omby ambara-pahafantatrao ry Nebokadnezara ny tompo fa niavo indrindra lehibe indrindra zany Andriamanitra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany dia to tokoa io teny io dia niaiky Nebokadnezara rehefa niaiky izy dia averin'Andriamanitra to amin'ny voninahiny indray Joba raha teo tsika hoe mba hafafa ihany zany Joba lehilahy marina zay ny fiverana azy kanefa nanarin'Andriamanitra izy satria natongo tena loatra fo ny fisainana na dia nihevitra ny tena no mahalala'Andriamanitra ary mpivavaka marina zay izy niaiky izy
atsika any amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo fona aminao Andriamanitra izy miaino fa hiteny aminao any fandrainesana ny sofina ihany na andrainesaka anao hatramin'izao fa ankehitriny kosa dia ny masoko no mahita anao sy ny asa anao lehibe toy izao ko dia miaiky sy mibebaka eo amin'ny vovoka sy ny lavenina izay mahatsara mba hianarako manitry tena mba nitana mahirin'Andriamanitra Andriamanitra tokoa dia mampetry mpiavonao sy mirehara izy arak'izay sarotra ny mahazo mivavaka matoky tena sarotra io raha tsy ny tompony mampahiratra ny masony ahitany fa mianjanja tokoa izy ary mpanota ihany raha tsy ny tompony mampibebaka azy ny fivavahana kristianina dia fivavahan'ny fibebahana sy ny fonona fa tsy ny fivavahan'ny fombafomba sy ny fanamarina ny tena oka tsy ho diso hevitra ny amin'izany Saoly raha teo resika ohatra farany amin'ity hoe fananaran'Andriamanitra amin'ny tsy mino nanarin'Andriamanitra fa na dia ny hevitra ny tena no endro io mahiratra tamin'ny hahafariseo azy dia tena hitsambo nanarin'Andriamanitra fa ny hevitra ny tena no lehilahy mahery feno fahefana kanjo tena malemy daraboka rehefa nisehoan'i Jesosy tafa mirapiratany vonany tamin'ny lalan'akany Damaskosy araka misoratra hoe lavy tamin'ny tany i Saoly ka nandre feo nanao tamin'ny hoe Saoly nahoana ianao no manenjika aho anao misy Saoly iza moa ianao tompo dia hoy Jesosy izaho no Jesosy zay enjeno fa mitsangana ka makanesy ao any tanàna dia holazaina aminao zay mety ataonao ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahirany masony dia tsy nahita na izy ary izy zao dia mitantana azy miaraka tamika nitondra azy ho an'ny Damaskosy tara lehibe zany fiodinana zato isanjato ny amin'ny tsy fahamarinana ny tsy vonona fa famonjena lehibe kosa ny fambangon'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fasivy andiny faefa araka tamin'ny fahavalo zany miasa tonga fananarana fitiavana antsika ary ny tena kendreny dia ny famonjena arak'izay ny fananarana zay ataon'Andriamanitra ny fanehoan'ny fahalebiazany dia miasa tonga famonjena hoy ny tenin'Andriamanitra endro lehibe Andriamanitra kanefa tsy mba maminjavinja olona izy lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy tsy mitsimbona ny ainy ratsy fanahy izy fa mamerariny ho an'ny ory Joba toko fahiny amin'ny telopolo andiny fadimy sy fahiny zany ka izany ny fahalebiazan'Andriamanitra zay mamonjy ny olona ary dia ho amin'izany fahalebiazan'Andriamanitra zany miasan'i Jesosy atanteraka tokoa zay tsy hain'ny olona atao araka misoratra hoe fa zay tsy hain'ny olona hain'Andriamanitra izy dia io nampiroabavan'ny Nikodemosy rehefa nandinika izy nataon'ny tompo tamin'ny arivarivan'ny lana tsy tany olona raby olo mpampianatra ho izy tamin'i Jesosy fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra momba azy zao natoko fahatelo andiny faharoa zany Andriamanitra no ao aminy nefa tsy fantany fa Andriamanitra zanaka mihitsy fa Jesosy Kristy no vato zay voafidin'Andriamanitra tondra famonjena ho amin'izao tontolo zao ary tsy misy anarana hafa nomenantsika eo izy ambany lanitra ho famonjenantsika dia ny anaran'i Jesosy nentiny Petera sy Jaona apôstôly tamin'ny andro zay nanafanty lehilahy lalelo nentina teo amin'ny vavadin'ny tempoly atao hoe tsara endrika mba hitady fiantrano sarotra nahazo azy nalemy hatrany amboka inona zavatra zay niseho ho Petera taminy tsy manana vola fotsy na volamena aho fa zay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana noraisy ny tanany ankavanany raha lehilahy dia natsangana izy dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitokeliny ary dia niantsambotra ity lehilahy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara niditra taminy ao ankianjan'ny tempoly nitsangatsangana sy niatsambosambotra sady nidera an'Andriamanitra ny fahalebiazany mba tia hita sary zany izaho sy anao ary tia hita samy mandrakariva raha mba tsy aro ny fahalemenao zay tsy resinao zay tsy misy mandavo anao zay manakanao tsy andray marina ny tombo sy ny finoana iorona amin'izany aza matahotra tonga tokoa Jesosy mbola maniditra ny tanany misy aminao tsy anebaka manameloko fa ny anangana elina dia ny maty aza tao amin'ny fahotara sy ny apôstôly toko fahatelo movaky itsika netrany dia io anaran'i Jesosy io mbola norenan'Andriamanitra ny asany rehetra
mba ndraisan'ny olona ny famonjena. Aonao i Jesosy indro efa nomenao izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty amin'ny tany andro rehetra zao zany maty tokofavalim-bopona ny fahavalo fo dia amin'ny anarany no andranitro ny mpamompony rehetra hitory ny filazany tsara ny fanjakany ny fahasoavany ny famonjena ary anao ny asany. Aonao i Jesosy tamin'ireo mpianany mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoria ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra azao famantarana izao ho anaraka izay mino amoka de amin'ny anaraka izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na de misotro zaro mahafaty azy izy dia tsy ampaninina azy zany hametratanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny marika to felameny folo andiny fa fito ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo teny fantatritsika loatra ary tia ny tompo voarakitra ato amintsika satria teny manambara fa ny tompony manindry zao asa lehibe zao famonjenantsika miany ony ny voninany amintsika ary arak'izany dia niara-miasa tamin'ireo mpianany izy ary mbola miara-miasa amin'ny mpamompony izy ary rehefa zany rehefa niasa iry zao dia nahery tamin'ny teny sy tamin'ny asa satria hitombo tokoa ny momba azy ho fanehoana ny fahalebiazan'Andriamanitra. De fezitsika zao dinika fampitsorenana antsika zao amin'ny lalany tenin'Andriamanitra ny fampianarana zay meny tompo antsika sotra izy minoa ny fahalebiazan'Andriamanitra tomponao minoa an' Jesosy. Ao izy minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko fa ny ray tia ny zanaka ka efa nanotra ny zavatra rehetra ho eo amin'ny tanany zany toko fahatelo andiny fadimy amin'ny telopolo dia ny anafaka aza ny amonjy any dia mandrosoa amin'ny finoana tany tsara ny finoanao aza manoto ho an'ny Tomasy inamona ataon'ny Tomasy dia ray amin'ireo mpianatra tompo 12 nandritra ny tsatsaka ny telo taona dia efa nanjoy niaraka tamin'i Jesosy zany manapa-tonga amin'ny fotoanandro tratra ny tsy finoana raha tsy tamasiko zany ataoko eo ny tana mpitsiny mihitsy dia aonao Jesosy taminy satria niseho taminy izy satria nahita ianao dia mino izy sambatra kosa zay tsy nahita nefa mino izy zao natoko faharoapolo andiny fa 7 niarak'izany mino an Jehovahandriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo ny ten'Andriamanitra minoa ny mpaminaminy dia ambinina ianareo dia izay mitondra ny teny fomba hahafarany firazana tsara ilaza hoe matoky ny tomba mombanao ho aminao ny fiadanana vavy Andriamanitra indrindra ianao ary tsy misy tavanao ary tsy misy mahatakalo anao dia mametoky lehibe ianao diandro ity ny amin'ny fahalebiazanao ka ny hoatika rehetra diandro hoalika tokoa amin'ny anaranao re Jesosy tompo ary ny lerina rehetra dia hideranao anaiky hoe tompo sy Kristy le manana ny fahefana rehetra tokoa ny zavatra rehetra na ny an-danitra na ty an-tany nefa fahefana zay entinao anafana anay hamonjy anay hamela ny elokay ampaheranay ao aminao mba hitarafanay ny voninahitry'Andriamanitra toko-pamonjena zay anorenanao toko ny fanjakanao ato anatinay saotranao n Jesosy zatao mandalo aminay ny teny zay renay tamin'ity andro ity fa mitoera ato aminay ampitoera ao aminao ny fonay ho finoana velona marina dia mame voninahitra lay miantso sy ny fidy anay mba handraisanay sy andovanay ny fanjakan'ny fahalebiazanao dia ny voninahitra ho fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.